Ty hetsika ty dia ho an'ny tanora ray aman-dreny, mpanabe, ny olona izay liana amin'ny resaka teknôlôjia ary ihany koa mpitory filazantsara. Hetsika izay fankalazana an'Andriamanitra no fahafolo taonan'ny diafy marindrano fikambanana mitory filazantsara ny anaran'ny haino aman-jery sy ny teknôlôjia. Dia izahay dia mamokatra fandaharana antsoina hoe marindrano, fandaharana amin'ny fahitalavitra. Ny ao anatin'ny fandaharana dia manome fijery mahitsy ho an'ny tanora manaiko tarafin'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe manoloana ny olana isan-karazany izay iainan'ny tanora, na endry izy na maditra dia tsy maintsy misy olana sy misy influence manodidina anazy. Dia ny vahaolana hitanay dia ny tenin'Andriamanitra ihany, Jesosy Kristy irery ihany no vahaolana. Eny misy koa ny lafiny pratika mety afaka jerena fa hitanay tena vahaolana fototra dia Jesosy Kristy. Dia izay ny anton'ity hetsika ity, efa 10 taona izay niketrika ny fandaharana marindrano. Mety gagagaga nareo toa tsy hitantsony ilay izy raha efa mba naharere kely an'izany nareo, fa tsy nijanona izay, fa tena miketrika isan'andro na dia samy manana ny asanay ary izay. Dia misy fotoana izay dia tena miazakazaka mamonjy amin'ny fotoana libre hoe manao ny émission. Dia efa 12 eo izao ny fandaharana. Dia amin'izao fotoana 10 taona izao dia misy an'ity hetsika ity. Ny fandaharana aloha mizara efatra. Misy ilay partie hoe création, resaka hoe zava-misy sy ny namoronan'Andriamanitra azy. Dia ny faharoa chute hoe ny olana sy ny zavatra fahasahiranana ao anatiny. Dia ny fahatelo rédemption hoe inona vahaolana ao anatin'ilay izy. Dia ny fahaefatra application fiainana andavanandro hoe ampiarina fiainana andavanandro izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ohatrany ahoana fa fomba hanehoana azy satria tanora dia tsy resaka eo ambony latabatra fotsiny olona manazava fa tsy mety amin'ny tanora izany, fa miezaka foana izay mitady forme hanehoana azy. Dia miova foana koa isaky marindrano fa tsy eto izao mandeha ilay tantara, mandeha indray izao ilay clip, mandeha indray izao ilay dessin animé, fa tena manao karoka izany izay ahoana fomba hanaovana an'ity mba ho tafitany amin'ny tanora. Dia ny ankoatr'izay koa ny ankapobean'ilay marindrano dia tsy manao hoe tenue correcte na hoe any am-piangonana foana na hoe manomboka ilay marindrano dia miaraka hivavaka isika tompoko tsy ohatr'izay, fa tena tonga dia dynamique izany, cool amin'ilay itiavan'ny tanora azy. Dia tsy lava be koa fa raha tena ilay émission anka dia 26 latsaka eo. 2012 ny fonona ny diafy dia 2013 dia efa nanomboka ny famoronana fandaharana, famokarana fandaharana.